Djibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata. Yulchanao ni Fampalalambao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antalmine. Vous présente Ni Vavo. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Yulchanao ni Fampalalambao. Androany no nanao fianianana teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny filohan'ny Repoblika Lanta amin'ny fifidianana farany teo. Mangina ny maripana teny Mahamasina sy ny manodidina tamin'ity androany ity. Tsy toy ny tamin'ny 5 taona lasa nisy afa-sy toy ny olona miatrika izany hoy ireo olon-tsotra nanaovana fanadihadiana androany. Mitontolona ary tsy maintsy isy atao izay iverenany ny tany amin'ny isy tompony hoy ireo ray aman-dreny ara-drazana fa tsy isy avela hogiazany isy vahiny intsony. Tsy maintsy mijoro miainga eny fotony ny rafitra ahafahana mametraka fanjakana amin'ny maleotena eto Madagasikara. Mikatona ary tsy isy mihodina amin'izao fotoana izao ilay orinasa nezahana notokana natao anatiny nisy amea natao ambalaboka ambatondra zaga izay isy manodina voatabia ny vokatra voatabia izay isy vitsy any antoerana amin'izao fotoana izao ary isy 400 ariary ny singany iray amin'izany arany mora indrindra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray anisy Birmanie mirongatra nisy aty eo akaiky nisy assistany Chine amin'izao fotoana izao. Ireo hampiady foko vitsy anisa manoatra nisy fitondrana jadona ao Birmanie izay nanao fanambarana fefa azon'izy ireo ny tanàna nisy Nandra ao avaratry nisy firenena. Roa andro taoriny nisy fanambarana izay nataon'ny Chine momba ny fampitsarana ny aty izay izy ireo no fampanelanelanana amin'izany ny andinjinjay avy hatrany. Manaitra ny araba tombo klasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao fanaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao ara-politika no ankafatsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Androany hinonanao fianianana teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina nisy filoham-pirenena lanta amin'ny fifidianana farany teo. Nangatsika ny maripana teny Mahamasina sy ny manodidina tamin'ity androany ity tsy toy ny tamin'ny 5 taona lasa nisy afa-sy toy ny olona niatrika izany fianianana izany hoy ny olon-tsotra nanaovana fanadihadiana. Androany nirosy tamin'ny fianianana teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny filoham-pirenena lanta amin'ny fifidianana farany teo. Niezaka nampiseho atrany ny mpanohana ny filoha Andry Rajoelina fa tsy indrindona ny vahoaka malagasy hanatrika izany. Raha ny hita androany teny Mahamasina sy ny manodidina saika noho ny fiainana fitadiavany andavanandro ny mponina. Nangatsika sy nangina ny lanonana fianianana ny filoham-pirenena raha ampitana tamin'ny 5 taona lasa raha ny fanazavan'ireo olona. Andronay androany zao raha ny tsena tena mangingina fa hoe lasany daholo ny olona. Zay ny tontolo andronay androany. Safidy fa matahotra an'ilay sody misy le korotana ohatran'ilay tamin'iny dia tsy safidy nandeha mihitsy. Mivarotra mihitsy hoe aloha mivarotra androany. Tsy nandeha mihitsy fa le matahotra. Na za ka tsy afaka mihitsy satria miasa mihitsy occupé be mihitsy. Ye, nangingina. Nangingina tamty. Mak nangingina. Ako ni ambiance tamty alo. Rum bola cumtu tam tim tona lasa lo stam de vahoaka mihitsy raha mantsaiko aloha amin'izao tsy haiko na sahira mavia le vahoaka amin'izao na ahoana dia lasa mangina le investiture tamty. Fitohanan'ny fiara no hita manerana ny tanàna tamin'ity androany ity noho ny efa tapahan'ny lalana tamin'ny faritra maro manodidina ny Mahamasina.
Hotovizana ireo asa efa natao fa atao anatin'ny 5 taona hafana mampandroso any Madagasikara hoy ny filoha nandritra ny fianianana nataony androany ambany ny fanantenana manoloana izany raha ny zavatra nitranga tao anatin'ny 5 taona lasa no jerena raha tsy lasa fa tsy ny fijerevana ny lafiny maolona ny fananganana orinasa sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tatana araka ny voalasa rahatry ny matoadaty soratra. Dingana vaovao no atrehantsika hoy ny filoha nandritra ny fiananana nataony teny Mahamasina androany. Nambarany ihany koa fa hatohizana ny asa efa natomboka sy ny filaminana ary ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra ny filoha ao anatin'ny 5 taona anohizana ny asa goavana natomboka sy anakaiky kokoa ny vahoaka ahafana mampandroso ny firenena. Fototra 3 izy no ahafana miroso amin'izany ary atao lara-pahamehana. Ny fijerena ny lafiny maolona, ny fampiroboroboana ny indostria ary ny fametrahana fitondrana tsara tantana. Zava-dehibe zany, amen hoy ny hafa, aleloia hoy ny sasany, fa ny akamaroan'ny olona kosa dia nanontany tena ary vakivava hoe tena izany tokoa ve? Vao hanomboka akory aza ny fianianana dia fa maro no ny andro hoe inona indray no ho tantaraina amin'ny fotoana io. Leo mbô nanana matsy ny vahoaka kamaronisa ka tsy tia zava-boribory intsony. Leo fampanantenana, fampandrinadrisa, kabary ambony vavahady. Hojerena ny lafiny maolona. Fijerena ny lafiny maolona ve ny famelana iady rery ny malagasy ka iaina sy ilomano ao anaty fantrana. Tsy voavidy intsony ny fitafy, ny fanafody, ny fampianarana sy ny sisa. Fijerena ny lafiny maolona ve ny fanomezana sy ny fanambazana azy ireo etsy sy eroa. Mifanalavitra tanteraka amin'ilay fomba fiteny vahiny manao hoe raha misy mangataka trondro aminao ny fintana no omeo azy. Izany hoe tsy ny fahafana mamokatra sy miarina no arosony mpitondra fa zarina sy dezaina amin'ny tolotolotra ny vahoaka. Mandra-pahoviana nefa izay. Fijerena ny lafiny maolona ve ireo karazana fantsahana zo isan-karazany izay voarakitry ny lalàna sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosony afin'ny Madagasikara. Raha tsy ilaza fa tsy ny tsy fahafana maneho hevitra, ny tsindry sy ny ramatahora, ny fampidirana ponja ireo izay mitaka ny rariny sy ny fampanarahan-dalàna, ny fanenjehana ireo mpampaneno lakolosy sy mpiaro ny zon'olombelona, ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso, ireo nanao hetsika ampilaminana tamin'ireny fotoana mialohan'ny fifidianana ireny. Fijerena ny lafiny maolona ve ny fahitanareo olona mitebiteby andro manalina noho ny asan-dahalo sy ny fankanan-keriny. Amin'izay indray mbola nisy tamin'ireo mpitondra aza no ny laza fa milamina ny tany sy ny firenena ary voafeny tsy fandriampahalemana. Hoatsaraina ny sehatry ny indostria, aiza ho aiza raha izay 5 taona lasa izay no jerena ny famoronana asa tamin'ny alalan'ny fananganana orinasa teto Madagasikara. Aiza ny fary-malagasy amin'izao fotoana? Voatsela akory aza ny 7 ny volana septambra lasa teo, fotoana namarana ny filohandry rajoelina ny fotoam-piasany no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa fanodinana voatabia ao Ambalabako Ambatondrazaka. Ny ampitson'ny fitokanana ny katona ilay orinasa ary tsy miasa, tsy misokatra hatramin'izao. Tsy ho resahana intsony ilay hoe fanjakana tsara tantana. Raha ny fanjakana tsara tantana atao anatin'izay 5 taona lasa izay no jerena, anao ahoana ny endrika ilay fanjakana tsara tantana ajoro ho ao anatin'ny 5 taona manaraka izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany? Tsy misy mahafantatra ny ampitso, ny tantara no itsara. Mitony tolona ary tsy maintsy atao izay verenany ny tany amin'ny tompony hoy ireo ray aman-dreny ara-drazana fa tsy avela ogiazany ny vahiny intsony. Tsy maintsy mijoro miainga eny fotony ny rafitra afana mametraka fanjakana maleo tena eto Madagasikara. Fanadihadiana hoentiny Gaeton Andretsilavo. Mitoetrany ny tolona ho an'ny fiandrianam-pirenena sy ny fanavotana ny Madagasikara, indrindra ho famaranana ny 47 hoy ny eo anivon'ny ARFM na ny antenimerany ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara. Mandeha ny tsindry sy ny ramatahora hoy izy ireo ary isan'ny hiaran'izany ihany koa ny filohan'ny ARFM saingy tsy hemitra fa hiady sy hitaky hatramin'ny farany. Fa amin'izao fotoana zao aloha dia efa misy ny fandrahonana. Ary na amin'ny alina na amin'ny atoandro dia misy foana ny azo, misy ny anonyme mivatana direkta misy ny aty amin'ny tena koa mikasika an'ity zavatra ty.
efa naigny koa zay fa hosamborona marina koa fitenena teo hoe anongampanjakana avy anareo tsotra le izy ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny tsy mitanila zay aloha anankiray fa mipetraka kosa ho arifanina ny fiandrianam-pirenena sy izy rehetra mety hitera-doza ho an'ny firenena sy ny vahoaka manoloana zany dia rehefa mahatsapa ny ray aman-dreny misy zavatra tsy mety intsony dia tsy maintsy mijoro ka raha nijoro ireo ray aman-dreny nitolona tamin'ny tolom-panafahana 47 fa lazaina fa mpanongampanjakana dia mitovy amin'ireny izahay manongampanjakana zany zahay tsy mampanina manambarana zany satria anavitra amin'ny Madagasikara ny tanjona ary itsipaka ny zavatra efa tsy mety tsony tsy hisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka eto aho zany dia manao antso avo raha mbola misy sa hoe anagadra anay na isambotra anay satria mijoro amin'ny fahamarinana ny amin'ny tanindrazana zay dia tsy izahay nosamborona fa iny Madagasikara ray manontolo ary ny vahoaka malagasy koa mieritrereta zay mahasaha manao an'izany mahasaha isambotra ny ray aman-dreny izany dia efa midika fa tsy mila ray aman-dreny ny fitondram-panjakana ary tsy ilaina ijoro eto amin'ity tany tia ny ray aman-dreny ka mitsipaka zany zahay ary mbola manamafy hoe raha isambotra dia sambory fa tsy maninona fa izapitarika manokana dia tsy hiala eto Antananarivo numéro téléphone fantatrareo atsoy amin'ny téléphone fa manantona naneo ny heviny ihany koa ny RFM manoloana ny fianianana nataon'ny filoha Androany na eo aza ny filazana Itseroa fa feno ny kianjan'ny Barea tsy mahasarika ary tsy mankasitraka izany ny malagasy maronisa izay efa naneo ny heviny ka tsy tonga ny fidy ny fa 9 ny volana novambra lasa teo ny maronisa ary ny malagasy mbola manana malagasy azy dia tsy makasitraka ny zavatra misy ankehitriny saingy tsy milobava izy fa miandry anay ray aman-dreny mijoro zao izahay zao dia hiraka anatanteraka ny fanavotana ny Madagasikara sy ny fametrahana ny Madagasikara amin'ny toerana tokony misy azy noho izany amafisina fa ny maronisa manerana amin'ny Madagasikara dia ao ambadika zao zavatra karakaraina ary miandry an'izao ny manoloanany hoe mariny milahatra makeny Mahamasina tsy magaga zany satria raha mahita fa misy zavatra misy tambiny omenareo olona reo zany hoe ao zany ny tombola ao ny zavatra maromaro ahafahana misarika ny olona mba ho avy eny ary raha ny tena marina dia olona voavidy vola ary olona tsy manana ny asina malagasy azy intsony matoa mbola manaiky manotrina zavatra efa hita fa fantapady ny tanindrazana hitanao fa hatrana moa amin'izao misy mba mitady vola ny olona tsy hometsiny raha tonga eny ary fa izay no atondihany eny ary ny vondrona iraisam-pirenena dia mazava ny azy hatreto aloha zany dia mbola io zany efa nambara fa io no folohan'ny repoblika dia manaja an'izay izy ireo na tsy sitraka ny fony azy dia mandeha izy tsy hoe fiatsaram-belatsy fa tsy maintsy manotrina izy amin'ny maha izy eto antoerana io no efa nambara fa fitondrana amin'ny tronga ka tsy tokony hagagatsika zany raha tonga maro eny aza reo olona reo fa ny tena maro dia ny malagasy izay mitsipaka izao raharaha zao Androany nilaza ny ray aman-dreny ara-drazana fa taoriny fakan-kevitra natao tao anatin'ny 2 andro tsy maintsy ajoro ny teteza mita hitantanana ny fananganana ilay fanjakana maleo teny eto Madagasikara rafitra izay ajoro miainga avy eny fotony ka omena fahefana amin'izany avokoa miainga avy eny amin'ny fokontany tsy hisakana izay zavatra mandeha izahay ho izy ireo fa kosa tsy anaiky intsony ny fitondrana eo ambany zioga ny vazaha miala ny mena sofina ho hiatrany ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto ny malagasy no masy mandidy amin'ny taniny ireo ray aman-dreny ara-drazana izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fananganana io rafitra io tamin'ny alalan'ny fanaovana fomba teny amin'ny rova Anambohidratrimo ny maraina teo dia izay lafim-baovao izay tompolasy tompoko vavy no entsika misentokely ato anatin' ireto doga-varotra ireto aoriana izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika dahoary Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5.
Révélez le barbier en vous. Studio 58 manolotra ho anao Reko en concert ho fankalazana ny fady taona Antarika ny alahady 17 décembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Ny tapakila hitanao amin'ny ticketplace.io na eny amin'ny boutique machine rehetra. Balcon 15 000 ariary, simple 25 000 ariary, réservation 35 000 ariary, VIP 50 000 ariary. Reko en concert ny alahady 17 décembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Sponsor officiel Materoto. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanimena. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax Indahar et Tarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passez un super Noël avec la super app Mvoul. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvoul pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'ariars pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvoul sur Play Store ou Apple Store. Mvoul, simple, immédiat et sécurisé. Eh, Farilak mon premier yaourt à Yanounyase. Yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Farilak. Ilay namana akaikin'ny neny. Yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Farilak mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Tafaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika, tsy mamaly ny filan'ny mponina, tsy mipaky amin'ny saramabe-bahoaka ireo fofotra-fotrasy sanatsanga ny Andry Rajoelina tao anatin'ny 5 taona lasa izay no tatitra nataony firaisam-pirenena raha nanao tombana mahakasika ny zava-bita izy ireo, raha izay ny lasa mety anao ahoana kosa ny 5 taona manaraka. Raha ohatra ny fanadihadiana hoentin'ny Daniela Menorso. Tsy ny fanandrify tamin'ny tokony ilana azy. Ny nampiasan'ny Andry Rajoelina ny volam-bahoaka, nentina nananganana ireo fotodrafitrasa toy ny tranomora, ny tetikasa teleferika sy ny maro hafa tao anatin'izay 5 taona lasa nitondrany ny firenena izay. Antony voalohany mampahantratra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ho ny fiarahamonim-pirenena raha nanao tombana mikasika ny zava-bita. Nandritran'izay 5 taona izay natsapako hoe manambola ny fanjakana. Ary manambola izy amin'izay tiany hoe lara-pamela. Hita ohatra nandritran'izay 5 taona izay fa nitombo nioatra ny 500 ny vola natokana ho an'ny ministère de la défense nationale. Ary amin'ity taona ity amin'ny 2024 zany mbola hiakatra 500 milliards ariary izay hoe budget ho an'ny ministère de la défense nationale izay. Tamin'ny 2022 nametraka ny secrétariat d'État aux nouvelles villes à Fanjakana. En 2023, misy budget 200 milliards d'ariary nonommé ny Fanjakana ho an'izay secrétariat izay amina resaka ressources propres internes tena hoe vola Fanjakana zany. Atiasaky ny vola izay nomena ho an'ny fahasalamana dia natokana ho an'izay be ny nouvelle izay.
kanefa ny raha hoe resaka laham-pameana lasa hoe resaka tranomorana hoe atao construction anatin'izay velona verzay ohatra everina fa tsy mipaika any amin'ny olona any amin'ny sarababem-bahoaka izay 60 millions de dollars ohatra koa natokana ho amin'ny fanatsarana ny stade Mahamasina efa zanganazona stade Mahamasina inona moa zany fiatraika ho an'ny olona ina ny impact hitantsika ho an'ny fiainan'ny olona isanandro izay moa zany zavatra hitako nandritra an'izay dimy taona izay eo ny vola fa tsy mifanandritra ny laham-pameana ho an'ny olona ho an'ny sarababem-bahoaka ny laham-pameana napetraky ny fanjakana ka eo moa zany mitantaratra moa zany ny vokatra azontsika ny mahantra ny olona malagasy ahafahana mampandroso ny Madagasikara tokony hiroso amin'ny fanatsarana ny capital humain amin'ny alalan'ny fanokanana teti-bola voalohany indrindra ny fanjakana ho iatrany ny fanazavana ny fanatsarana ny capital humain tokony laham-pameana tokony ampy ny vola omeny atokana ho an'izay ho an'ny fahasalamana ho an'ny fampianarana fa eo koa moa zany resaka secteur sociaux ny rano ao anatin'izay nefa ny tsy tantaratra izay ary tsy tantaratra izay anatin'le vola-volan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 424 araka izany nanao izay tiany nandany vola tamin'izay lahara-pameana tamin'ny Andry Rajoelina sy ny gouvernement tanotariny tsy nisy fijerena ny tombotsoa ny vahoaka malagasy sy mpiray tanindrazana aminy raha izay no tomba ny zava-bita nandritry ny 5 taona iny azo antenena ve ny amira-pirata ny 5 taona manaraka banky tokana kosa ny mahakasika ny maresaka irasan'ny pirenena anisy Birmanie mirongatra ny ady any amin'ny Sistan ny Chine amin'izao fotoana izao ireo fampiady foko vitsy anisy izay manohitra ny fitondrana jatona ao Birmanie amin'izao izay nanao fanambarana fefazon'izy ireo fa ny tanàna nisy anandra amin'izao fotoana izao izay any amin'ny faritra avaratry ny firenena roa andro taoriny ny fanambarana izay nataon'ny Chine momba ny fampitsarana ny ady izay izy ireo fa ny panelanelana dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity ala ity sy ankasitrahanay no fa nanaraka izany hatramin'ny farany aorian'ny ny fampahalalam-baovao fa nofa isy nisy fintiny nisy hetsika fotsy izay hoarahanao ka manasanao fa nanaraka izany hatramin'ny farany dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra misaotra tompoko veloma tompoko Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.